dia ampikafaliana lalandava tompolasy tompovavy no hiarabana ianareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resahantsika anio dia ny momban'ny dépression nerveuse na ny areran-tsaina sy aram-batana izay mety ateraky ny fiainana andavanandro, ny firotorotona, ny ahiahy, ny tebiteby amin'ny firosoana amin'ny fitadiavana ny rariny amin'ny fiainana andavanandro izany ka aty amin'ny tany mandroso no tena mirongatra io aretina io ary efa manomboka mahazo koa zany ny any amin'ny tany andalam-pandrosoana ka izay no mila jerena akaiky dia akaiky satria ny fitaran'ny aretina dia mety miteraka hatrany amin'ny famotena. Inona moa ny atao hoe dépression nerveuse? Ny dépression nerveuse dia fahareram-batana sy ara-tsaina izay miseho amin'ny alalan'ny endrika izay malahelo lava, kivikivy, toy ny tsy manana hery hoentina miatrika ny fiainana andavanandro ny olona iray izay maharitra io fisehoan'ny ataontsika hoe fisehoan'ilay symptôme eo amin'ilay olona zany ao anatin'ny roa herinandro na mihoatra dia tokony efa homaimaina zany tsy dia normalina loatra izany fitrangan-javatra izany. Manao ahoana ny fomba fitrangan'ny aretina dépression nerveuse? Ohatra ny malahelo foana ilay olona ary miahiahy lava, tsy mahatoki-tena, ohatran'ny tsy manana hery entina miatrika na dia hoe zavatra ataontsika hoe tsotra indrindra angamba zany mitranga amin'ny fiainana andavanandro dia ohatran'ny hoe zavatra olana goavana be zany ny fandraisan'ilay olona mitrangan-javatra izay misy. Mety resaka foana koa ny monitena na irona amin'ny ankiviana ny olona voan'ny dépression nerveuse, kizinjidina ary mety tsy dia azo resahana loatra ary miena ny ataontsika hoe concentration na ny fifatohana zany amin'ny na amin'ny asa aman-draharaha na amin'ny fianarana dia mety misy koa zany ny olana eo amin'ny fitadidiana zany manjary miena ny fitadidiana na ny mémoire amin'ny olona izay voan'ny dépression nerveuse ary misy ny fitenenana amin'ny teny siantifika hoe anédonie. Io zany no tena toetoetran'ny olona voan'ny dépression nerveuse zany hoe raha ohatra izy misy zavatra tiany manao azy amin'ny fiainana andavanandro ohatra ataontsika hoe mitendry piano tena tiany io manome fahafinaretana azy tapitapiky eo izy tsy tianao an'iny intsony. Misy koa zany ny fihenan'ny libido na ny farisihana anao firaisana ara-nofo. Misy koa zany ny akamoana anao ny raharaha amin'ny fiainana andavanandro toy ny fampirima trano, toy ny fandrahoana sakafo ohatr'izay. Eo koa ny fihenan'ny torimaso ary mirona hatrany amin'ny ataontsika hoe ankiviana zany ny olona voan'ny dépression nerveuse. Inona no antony mahatonga ny dépression nerveuse zany? Misy ny antony ara-biolojika ary misy koa ny antony amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina sy ny ataontsika hoe fahaizana angambany ny mamaha olana amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiarahamonina izay tsy dia tena matotra loatra zany amin'ny olona
olona iray ka mety miteraka ny fikorontanan-tsaina sy ny fisavolovoriana eo aminy ka miteraka ny dépression nerveuse. Ny eo amin'ny ny ara-biolojika zany dia ny ataontsika hoe tsy mamokatra sérotonine araky ny tokony ho izy zany ny atidoha, zany hoe io hormone sérotonine io dia io no mahatonga ny olona iray ho falifaly sy afaka miatrika ny fiainana andavanandro. Misy koa zany ny efa hoe manaranaka koa zany io karazana aretina io. Ny eo amin'ny resaka antony amin'ny ara-tsosialy dia matetika zany ny tsy fahaizan'ny olona iray mandanjalanja ny olana sy ny fahaizana mifandray amin'ny manodidina azy. Misy koa ny olana ateraky ny manodidina ihany koa, ny savoritaka eo amin'ny toeram-piasana izany na savoritaka eo amin'ny fiarahamonina. Matetika koa ny olona izay mahita ny lafiny ratsy foana amin'ny fiainana andavanandro zany ireo karazan'olona ireo koa zany dia moramora kokoa zany ny atongavany amin'izany atao hoe dépression nerveuse izany. Misy koa ny olona miasa mafy be loatra tsy araky ny herin-tsaina sy ny herim-batana ananany zany ny asa izay sahaniny dia mety miteraka koa zany ny arerahana be loatra na ny dépression nerveuse. Ka ny olana dia misy amin'ny olombelona rehetra rehetra, na ny olana farany ambany na ny farany ambony dia tsy afaka amintsika olombelona, saingy ny olona tsirairay samy manana ny fomba fandraisany an'izay olana izay ary samy manana ny fomba amahany ny olana. Ka izay no antony andefasako matetika eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé ny teknika na ny fomba entina miatrika ny olana amin'ny fiainana andavanandro amin'ny trangany samihafa, satria io zavatra io koa dia mila famolavolana toe-tsaina ary ny famolavolana koa ny vatana mba hanananao herim-batana, satria ataontsika fotsiny hoe raha ohatra ianao tsy ampy sakafo, tsy misakafo tsara ara-pahasalamana araky ny tokony ho izy dia mihena ny hery hanananao. Misy koa zany ny ateraky ny olana ataontsika hoe goavana be toy ny ataontsika hoe fahafatesana, maty zanaka, maty vady, ny olona akaiky amin'ny fianakaviana zany. Misy koa ny ataontsika hoe fisaraha-panambadiana, misy koa ny ataontsika hoe loza mpifamoivoizana na moizanay na ohatr'izay zany ireo zany dia ao anatin'ny ataontsika hoe olana ambonimbony zany ny avoavolenta kokoa zany. Ka ny fitaran'ny ny dépression nerveuse zany dia mety miteraka hatrany amin'ny famonoantena raha ohatra ka tsy voajery akaiky, tsy voatsabo akaiky zany ny dépression nerveuse dia miantefa hatrany amin'ny famonoantena. Any États-Unis ohatra dia 3,4% ny olona voan'ny dépression nerveuse dia mamono-tena, ary 80% ny olona mamono-tena dia voan'ny dépression nerveuse. Ny tsara ho fantatra dia ny dépression nerveuse dia mety hitranga na hatrany amin'ny zazakely ka hatrany amin'ny ataontsika hoe adolescent na ny tanora vao mitombo zany. Ka isika ray aman-dreny dia mila mijery akaiky ny fombafomba ny zanantsika. Raha
ohatra ka hitanao kamokamo foana, tsy dia marisika loatra rehefa misy zavatra atao, malahelo lava ny zanakao dia tokony hojerena akaiky ny momban'izay, na hoe ny fianarany tsy dia tena mahomby loatra amin'ny fianarana, nefa kosa tsy afaka ilaza koa nefa ny hoe izay tsy mahomby amin'ny fianarana dia voan'ny depression daholo. Tsy atopiko tsy dia any loatra ny tena hoe tiana hatongavana, fa mety koa hoe tsy talenta ny ankizy anankiray ny fianarana atao eo dia mila jerena akaiky ny momban'izay. Ny tena tsara dia tsara hitaizana ny tanora sy ny ankizy zany dia ny fanatanjahantena ary ny sakafo ara-pahasalamana. Ny renim-pianakaviana zany dia tokony hijery akaiky an'izay hoe sakafo mitondra otrikaina izay mahasalama, manome herim-batana sy herin-tsaina ny zanany izay. Eo koa ny fitaizana amin'ny alalan'ny ataontsika hoe activité, ohatra ny hoe taranja mozika na ny dansa izany dia tsara dia tsara ny hitaizantsika ny zanaka amin'ireny zavatra ireny. Misy koa ny ataontsika hoe eo amin'ny fiarahamonina andavanandro, ohatra aty amin'ny tany vaventy dia mazava ny azy ary tsy miafina izy rehefa hoe voan'ny dépression nerveuse ary ny fiarahamonina koa zany dia efa ataontsika hoe mba efa mahazo ny information ngamba ilazantsika azy momba izany aretina izany. Fa ohatra ny any amin'ny tany andalam-pandrosoana dia mbola tsy dia tena mahazo mazava io karazana aretina io, ka matetika ny olona voan'ny depression ohatra dia voahiliky ny fiarahamonina satria ohatra olona izay atao hoe tsy dia tena amin'ny ilan'ny ataontsika hoe anga hoe filignana ny be sy ny maro ny filignana zany amin'ny hoe izy mandefa ny ataontsika hoe toetra negatif. Io mantsy zany no tena ataontsika hoe fombafomba ny olona voan'ny depression zany dia izay toetra negatif izay, ka matetika dia voahiliky ny fiarahamonina izy kanefa tsy manampy ny olona voan'ny depression nerveuse ny faniriana azy. Misy koa zany ny ataontsika hoe depression miafina zany hoe tsy tantaratra fa miafina ao ambadiky ny fisotroana toaka, ny fifohana sigara, ny fifohana zava-mahadomelina, miafina ambadiky ny ohatrany hoe filokana io karazana aretina io zany. Ka izay indrindra no tsy dia tokony hoe dia andefasana fitsarana na aniliana be loatra ireo karazan'olona ireo, satria misy matetika mananolana izy ary manao ohatrany hoe karazana dokotera tena izy zany dia iny zany hitany fa mahatsaratsara ny tena ny misotro toaka, ny mifoka sigara, ny mifoka rongony, zay zany no ahitany hoe mapetipety ny tenany, ka tsy dia azo tsaraina loatra amin'ny atao hoe ditra ireny karazan'olona ireny, fa tokony hojerena akaiky hoe inona ny olana misy ao aminy. Misy koa zany no avy amin'ny aretina koa zany ohatra ny olona voan'ny diabeta dia reradava ary mampiseho an'izay trangan'aretina depression nerveuse izay. Misy koa ohatra ny olona mikorotana ny vavony, ny
ny jinahy tsy dia mahalevokanina loatra, misy rivotra ny kibo reny rehetrarehetra reny zany dia miteraka fikorontanan-tsaina ho an'ny olona iray ary miteraka harerahana ihany koa. Ka misy koa ny ataontsika hoe tsy mahazaka ny gluten na ny ataontsika hoe lafarina zany tsy mahazaka ny ataontsika hoe zavatra avy amin'ny rononon'omby, ny fromage sy ny tariny. Mbola laliantsika lalindalina kokoa ny momba an'izay zavatra izay zany amin'ny fandaharana manaraka. Ka rehefa fantatra zany hoe inona ny antony mahatonga an'ilay olona horeran-dava dia ny antony no tokony hojerena akaiky zany, hosorohana fa tsy tsara ny tonga dia